hanandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy idera ny anaranao mandrakizay doria. Fa lehibe Jehova ka tokony ho deraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Andriamanitra rainay eo misotranao izahay satria tonga eto ankehitriny. Andre ny teninao izahay koa meteza amindra fo, amela heloka, ampitoetra ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ao am-pona tsiraray avy ka ho voninahitra ao an'ny fotoana rehetra izay atao ankehitriny. Anaran'i Kristy. Amen. Dia amin'ny fo ravoravo sy ny saina miramirana ary mitare mitsikitsiky no entiko hanolorana ny fiarabana ho antsika tsirairay avy any an-tokantrano any sy amin'ny toerana rehetra izay andrenesanao sy anaranao izao fanompom-pivavahana izao. Koa izany fiarabana izany dia anteriko isan-tokantrano, eny isam-batan'olona mihitsy aza. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famindram-pony ary ny fitahinany no handrakotra sy hamonto ny fiainantsika tsirairay avy amin'ity andro masiny ny sabata ity. Hanomboantsika ny fotoana ary dia handeha horedonitsika ny laharankira faharoa amby valopolo amby zato. Laharankira faharoa amby valopolo amby zato efa ivelomako tokoa ho ataontsika amin'ny feo mafy mirendona tsara izany hira fiderana izany. Efa ivelomako tokoa Jesosy, atao ny fitiavanao, nefa tiako
Zao tsika de tonga amin'ny vakiteny koa manasa antsika andray ny baibolitsika anokatra izany a ao amin'ny Mattio toko faharoa amby roapolo andiny fa 7 amby telopolo. Mattio toko faharoa amby roapolo andiny fa 7 amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny faharoa izay tahaka azy ihany de izao, tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Zao ndray tsika hivadika any amin'ny Romanina toko fa 7 andiny fa 8 amby roapolo. Romanina toko fa 7 andiny fa 8 amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy: fa amin'ny fahatanterahana faingana no anefan'i Jehova ny teniny ambonin'ny tany. Zosika dia araka andohalika hivavaka. Raha ny masana tsara indritra sy be voninahitra izay ny an-danitro. Ndreto zahay zanakao lahy sy zanakao vavy, mampilefitra ny lohalika natreny sisa fiandriana ny fahasoavanao. Misaotranao ihany koa ny amin'ny fotoana rehetra izay nitantananao anay, ny herinandro izay niarovanao anay, ka indro zahay vory eto amin'ity efitranao masina ity amin'izao ora izao. Misaotra Tompo satria no mifamiraponao tokoa no mbola tsy nalandritra anay mianakavy. Mananatra ny dera sy ny azy ary ny voninahitra zahay, ary misaotra no ny fanatrehanao amin'izao fotoam-pivavahana izao. Mangataka izay Andriamanitro ny amelanao koa ny elokay amin'ny maha-sabata fitahiana, sabata fanasitrahana, sabata fanamasinana dia mba hirinay ho tanteraka amin'ny tsiraray avy zany. Ka ny fotoana rehetra izay anatanay ny anaranao masina eto dia ho fotoam-boninahitra, ho fotoana izay tontolo anitra mpanomanimpofona akasitrahana amin'ny sisa fiandriana ny fahasoavanao. Dia mitahiny fotoana rehetra izay mbola hatrena eto, na ny hira na ny toriteny izay ho atao mba hitondra famelombelomana ny tsiraray avy, ary mba hanomana ihany koa amin'ilay fiaviana be voninahitra izay andrasanay hitsenanan'i Jesosy Kristy ilay tomponay. Amin'ny anarany no angatanay izany vavaka izany. Amen. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ho fanomanantsika an'izany ary dia andeha ho alaintsika any amin'ny toerana nametrahantsika anazy, ary rehefa samy nahazo izany dia andeha hanao vavaka mangina isika. Lohahevitra antsika amin'ity anio ity dia hoe rehefa lany ny vola. Tokantrano anankiray any amin'iny faritra Brezila iny, mpitandrina i Marcosy sy Marie. Nanana olana teo amin'ny arabola izy ireo satria ny firenena mihitsy no niakatra 700 ny olana teo anivon'ny firenena. Indray maraina raha andeha hiasy Marie dia nangataka vola tamin'ny vadiny. Tsy nanana vola nefa izy, ary na dia nitahirina izy mivady rehefa lany ka dia nanao vavaka manokana izy ireo satria mbola izy tapa-bolana izay vao handray vola.
rehefa nivavaka izy ireo dia nisy vola tsy nampozina tao anaty paosy ary noeritreretina fa akondro 10 no azony. Nahazo voasary anefany ary korzety no azon'izy ireo tao anatin'izany vola izany. Ary rehefa nandeha nody ka nanome sakafona koa teo an-tokotany dia ny mpiray vodi-rindrina tamin'izy ireo koa nanome salady sy laisoa. Rehefa nianika ny fefy nijery Markosy dia nisy mpitandrina anankiray efa nisotro ronono tao dia naniraka azy mba haka ny zavoka rehetra ka nameno arina dia nozaraina roa izany zavoka izany. Rehefa nody Markosy dia tsy ninono mary mihitsy hoe reo no azo tao anatin'ny indray andro iny. Fantany fa tsy ho lany ilay izy dia nozaraina tamin'ny ray aman-dren'ny Markosy. Naterina tany amin'ny ray aman-dren'ny Markosy ny sasany tamin'ilay laisoa, salady ary zavoka. Rehefa niverina avy any anefa Markosy dia nampitondrainy reniny ronono 3 litra sy mofo 2. Rehefa andalana hody Markosy dia tao anatin'ny ranomaso tanteraka satria tsapany fitahian'Andriamanitra ary niaina tamin'ny fahagagana rehetra izay voalazan'ny Baiboly izy tamin'io fotoana io. Antso no atao amintsika anio hoe fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aokitsika hitoky amin'ny teny fikasany marina dia hivavaka isika. Andriamanitro, zanakao izahay, meteza handray ny fonay ho fanatitra ary mitahi anay raha manantona ny fanatrehanao masina izahay anio. Amen. Feokira no anangonantsika ny fanatitra amin'izao fotoana izao. Ny hira 700 ho ny fanatitra entinay. Baharuta
mifandray sy mifampitatana indray. Io no lohateniny tantarantsika anio. Melohan'izany anefa de asaitsika inaty hitondra ambavaka izao fotoana mamy izao. Jesosy aho misaotra anay izay efa nomenao izao fotoana izao. Sakafo ny fonay andrenesanay ny teninao. Saotra Jesosy, amen. Tamin'ny fiandohan'ny taom-pianarana vaovao teo an-tokotany tsekoly no niseho ity tantartiraka izy. Iny fa niditra ny vavahady tsekoly i Miora. Zazavavy kely mazoto mianatra izy io ka navitrika mihitsy teo ampidirana. Raha vao tafiditra teo tokotany tsekoly izy de nisy ny antso. Miora, Miora, nitodika izy. Hay i Viola namany tamin'ny taom-pianarana lasa io miantso azy io. Tsy namaly le antso nefa izy fa lalany ihany ny tohizany, sady ngonongoniny izy ny teny hoe mizesta, manana kitapo vaovao sady manao tablie vaovao. Tsy minamana amin'io tsony tsy minamana amin'io tsontsony mihitsy de lasa izy nandeha izy nakary ambadiky ny trano sekoly. Tsy tapitapo zay nefa naneno ny lakilosy fidirana. Sone hoy ny filazantsika ankizy azy. De niazakazaka daholo mpianatra rehetra namonjy filaharana. I Viola no nilahatra voalohany teo. De hoy izy mantsy ny ankizy nanantona azy hoe aza misy manantokantona eto fa namako no miara milahatra amiko eto. Miora ny anarany. Niandry anefa izy mitodika mijery, tsy nanantona azy mihitsy reto i Miora fa tany arina indrindra tany izy no nilahatra. De niditra tao am-pianarana avokoa ny mpianatra. Rehefa tafiditra tao am-pianarana indray nakatoerana nipetraka Viola. De mbola nananteny izy fa anantona azy eo akaikiny eo i Miora. Kanjo mbola tany arina tany andraiky io Miora no nipetraka. Rehefa tafiditra ao am-pianarana mantsy tsika de tsy mahazo miantsoantso tsony. De ozy izy Viola mantseny Miora nikopa tanana hoe avy. Tsy nanantona izy. De teo am'izay Viola zay vao nieritreritra hoe nanina reto i Miora le namako tsy nanantona miaraka amiko itsony. De nianatra tao am-pianarana izy ireo ary tsy nandry mihitsy ny sainy Viola amin'ity namany ny ova be ty ny amin'ny fifandraisany aminy. Rehefa nirava ny mpianatra de nivoaka aingana taon'ny efitrano Miora. De rehefa tavavoaka teo tokotany izy de efa tazany ny mamany nitsena azy tao ambadiky ny vavahady tao. Niazakazaka izy nanantona aneny. De toy ny mahazatra aneny rehefa avy mianatra toy izao ny zanany de hoy neny hoe tonga mpianatra. De zay ihany koa nataony neny
tamin'ny ora fa rehefa nandeha kelikely izy mianaka de nanontany eny miorona eny mioro ary aizy viola satria ma tsy mahazatra an'izy roa mifampitatana mivoaka ny vavahady tsekoly de ozy izy miora hoe nga ino namakitsondrina eny tsy namakitsony iny de fananinina ozy izy neny fananinina zesta be iny na azoko tapo vaovao a manao tabile vaovao de mizesta be de tsy namakitsony andray ozy izy neny tena mampalahelo zany ary Jesosy koa ny tena malahelo be am'izany anareo roa tsy minamana tsony izany mioro tadidinao ve le tenin'ny Jesosy a tany amin'ny sekoly sabata le hoe tiava ny namanao tahaky ny tenanao ary le tamin'ny anatra ny momba ny didin'Andriamanitra iny tsika tany amin'ny sekoly sabata de zao koa no voambaran'Andriamanitra hoe ao amin'ny lalàny mihitsy zany a aza ny tsiriritra ny ondrika moramora i miora sady hoy izy tamin'iny tadidiko orineny a de mety ve sa tsy mety zany nataonao ry miora ho ihany neny tsy nety roneny a de inona zany zao ny tokony ataoko roneny ny tokony ataonao zao a dia mivavaka ary hivavaka tsika mianaka mba anapiany Jesosy ianao a tsy amerina tsony a ny fihetsika tsy nety nataonao tamin'ny viola rehefa zay a de manatona ny viola ianao a miresaka aminy manazava aminy a ny zavatra tsy nety nataonao dia mifona mihitsy satria zay neny ny anarantsika sa tsy zany ry miora zany ry neny ny anarantsika de tanterao ary a apiaro ny zavatra ny anarantsika de rehefa zay de miverina mifampitantana indray a ianareo sy viola ary minamana foana am'izay eny ary neny a hiara ivavaka isika de ho tanterahako izany izay lay tantara izay nomenantsika tamin'ity maraina ity eto am-pamaranana de mangataka amin'ny fity isika amarana izao fotoana ny ankizy izao
namako, aoka itsika tsy anazy mampanaelo an' Jesosy ho tia namana. Tsy tsiriritra, andeha isika hivavaka. Jesosy eo misaotra noho ny teninao, ampianary zahay mba ho tia ny namanay. Tsy tsiriritra, misaotra Jesosy eo. Amen. Hanaraka hira ho antolotry ny atokopira feon'ny fahazavana isika ankehitriny. Miarabantsika mpiray fanantenana malala amin'ity
maraina atoandro ity. Fotoana manokana tokoa ho antsika ny iarahana eto. Aza hotsika mahita, mahafantatra fomba anankiray mety ho fijery vaovao kanefa koa fijery zay araka ny soratra masina. Mialohan'izay dia tiako ny sarika ansaitsika hoe iny soratra masina resantsika eto dia ny baiboly izany. Io baiboly io dia nanana tantara amin'ny firenena samy manana ny azy. Fa ho antsika eto Madagasikara dia isika no nanana amin'ny baiboly feno voalohany tato amin'ny kontinanta afrikana, Genesisy ka hatramin'ny apokalipsy izany. Io no ampiasaina, io no dinihana ary avao no ahitana ireo lohahevitra maro samihafa. Lohahevitra nofidiana tamin'ity fotoana ity dia ny hoe androm-pahasoavana fantatrao ve ary roviana, fanontaniana mipetraka izany. Misy teny ao amin'ny Romanina 7:9-20 araka ny efa vaky teny fototra izay novakiana tery am-piandohana. Zao ny vaky ny teny: fa ampahatanterahana faingana no anefan'i Jehovah Tompo ny teniny ambonin'ny tany. Am'izao vanim-potoana iresantsika zao, isaky ny misy toe-javatra na mipotra eo anivon'ny fiarahamonina na eo amin'ny tontolo ara-politika, ara-pahasalamana, ara-toekarena, indrindra moa fa ny ara-tsosialy sy ny tontolo iainana de ary tenenin'ny olona maro ny hoe manakaiky ny farany, akaiky ny faharandro, ary miteny zany na ny kristianina na ny siantifika, eny fa na de ny olona tsotra ara de milaza hoe koa hoe akaiky ny faharandro. Fa ny kristianina, ny islamo, ny jodaisma kosa de milaza fa akaiky ny fiavian'i Kristy, na efa akaiky aiza, na efa akaiky ny Masia. Ary marina izany ry havana raha jerena ny fanambaran'ny soratra masina. Ao Matthieu 4:20 ohatra, ny filazantsara hafa ihany koa, indrindra moa fa raha dinihana ny apokalipsy. Hoentintsika mamaly nyreo fanontaniana ireo zay napetraka tery am-piandohana, dia andeha isika iresaka momba ireo famantarana sy fanambarana ny fiaviany. Efa voalaza teo aloha ireo toe-javatra samihafa izay hita sy iainana ary tombanana fa iseho. Ny Matteo 4:20 ohatra, ny 4:20 no tsongaitsika manokana, de zao nambarany: ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity, mba ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao ho tonga ny farany. Rehefa filazantsara moa no resahina, de isika mpino kristianina no mbio an-tsaina sady resahina ifantohan'ny fijery manokana am'izany. Marika etona na dia somary efa ela aza nisian'ny soratra masina, de ny kristianina dia na ny mpino kristianina dia vitsy enisa. Raha ny mponiny atao amin'ity zao tontolo izao ty no jerena, satria ny apahatelo mponina eto ambonin'ny tany ihany no kristianina. Zany hoe atambatra tao anaty lasaka anankiray ny kristianina rehetra, na inona anara-pinoany fa manaraka ny baiboly izy, de izy ireo zany dia apahany ihany. Ary ao anatin'izany isika. Ny fanontaniana mipetraka raha ry havana de zao: ho antsika zay misoratenao kristianina vitsy anisa ve ny paradisa? So de mba fitiavateny zany. Ndery ry mpino namako, atao zay hahabe ny isan'ireo olombovonjy na ny isan'ny olona avotra, indrindra fa ny malagasy, satria
isika no mandre izao toriteny izao. Sa ahoana? Ny apokalipsy 7 ny 9 mantsy dia milaza fa vahoaka betsaka tsy tambo isaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny ankoatra n'ilay 4,400 amby rahetsy no voavonjy. Betsaka zany. Nahoana ary avaiza izy ireny? Ahoana kosa ny am'ireo mpino an'Andriamanitra tokana toantsika, toan'ny kristianina hafa. Inona moa zany no tiana lazaina am'izany? Ny mpino an'Andriamanitra tokana dia reo antsoina hoe monothéiste, toy ny kristianina zany zay mino an'Andriamanitra telo izay iray. Ny judaisme izay miantso any Yahvé na Elohim na El Shaddai na Emmanuel na Adonai, eny miantso koa izy hoe ny tompo. Ny mpino silamo ihany koa na musulman de mino any Allah tokana sady marina. Ireo antoko-pivavahana anankitelo ireo zany no antsoina hoe monothéiste. Andriamanitra tokana ihany no ivavahany. Izaho mino ny soratra masina, ny baiboly zany, ary miteny amin'ny namana ireo monothéiste tahaka atsika reto e, fa isika no olom-boky izany hoe zareo no miantso hoe ireo olom-boky, zany hoe izay mampiasa ny baiboly no atao hoe olom-boky na les gens du livre. Isika izany satria mantsy ny boky ny lalàna ny soratan'i Mosesy na i Moïse na i Mosa zay antsoina hoe Torah, ato zany ny boky 5. Ny salamo sy ny mpaminany ary ny tononkira zay antsony tsika hoe ny boky ny tononkira sy ny mpaminany antsony ny namantsika ihany keo hoe Zabura. Ary ny filazantsara de ny testamenta vaovao zay antson'ireo naman'ireo ihany keo hoe ny Injila. Nampianatra Jesosy ao amin'ny Luka 4:20 ny andininy 7:20 mivaky toy izao: dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Jesosy sy le namana andeha ho an'ny Emôsy no resahany eto. Jesosy zany miresaka efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Mosesy, ao amin'ny bokin'ny Torah ange ny momba, ao amin'izany tenin'Andriamanitra, ao amin'ny salamo sy ny sisa. Ary ny apôstôly Paoly koa dia ny teny toy izao amin'ny Kolosianina 3:9-10 mivaky toy izao. Kolosianina 3:9-10. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, de mifampianara ka mifanara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Raha soratra masina zany resahana ry havana malala, dia voaresaka eto ny testamenta taloha ary miresaka ihany koa ny amin'ny testamenta vaovao. Fiteny mahazatra ny jiosy ny silamo na musulman de samy manaiky ary resy lahatra fa taranaky Abrahama ara-nofo. Fa ny kristianina kosa toantsika reto dia zanany amin'ny finoana na zanany ara-panahy. Ndeha maly ireo fanontaniana
napetraka teny am-piandohana koa isika zay mbola tsy voavaly teo aizarany lalana tongavana any amparadisa fanontaniana lehibe zany a misy valiteny anankitelo resahantsika amalitsika zany fanontaniana izany lay Andriamanitra mpahary zao tontolo izao ry ava-malala fantatsika loatra fa hoe Andriamanitra dia fitiavana io Andriamanitra fitiavana io ara de fantatsika lay toko sy andininy anankiray efa mahazatra ary famerimberitsika amin'ny maha-kristianina atsika Jaona toko 7:4 manao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao iza hoe nitiny izao tontolo izao tsy misy akanavaka ny telo apahatelo ny poniny eto ambonin'ny tany tiany avokoa fa tsy ny apahatelony na ny androtokony fa ny olombelona rehetra ny fepetra azahoana le paradisa voalohany a de mba tsy ho very zay rehetra mino an Jesosy manana hafatra ho am'izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko 4:10 ary ny 9:9 ka hatramin'ny 12:10 ilay filazantsara mandrakizay hotoriana amponina rehetra tsy ankanavaka ho an'ny olombelona rehetra ety ambonin'ny tany na ety ambanin'ny lanitra ilay Andriamanitra tokana fitiavana sady te hamonjy atsika olombelona rehetra tsy misy avakavaka no antony iaviny tsy manavaka na iza ary nitenen'izao Jesosy talohan'ny alany teto ambonin'ny tany Jaona toko 7:1 ka hatramin'ny 7 aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko ao an-tranony ndraiky misy fitoerana maro raha tsy zany de efa nilaza taminareo a fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo a de ahoana izy ho avy indray andray anareo ho any amiko ka izay toerako no itoeranareo zay le fanavotana zay le resahantsika hitondra atsika ho any amin'ny paradisa ampiditra atsika eo amin'ny vavahadin'ny paradisa lay antony iverenany ka hiarahaba atsika tonga soa sy ametraka atsika ho poniny paradisa na ny lanitra no antony ao amin'ny Apokalipsy toko 2:20 mantsy ny 1:1 ka hatramin'ny 4 dia miresaka ny mifanohitra am'le zavatra hitatsika eto amin'ity tany izay mahatonga atsika miteny hoe akaiky ny farany ho tonga amin'ny farandro ary misy ara ny teny hoe roviana ihany zany toe zavatra izany am'izay fotoana zay a tsy hisy intsony ireny olana samihafa izay miseho sy resahana eto an-tany ireny na fahoriana na aretina na sida na corona eny hatramin'ny fahafatesana zay mampirotsatra ny maso atsika de tsy hisy intsony ry havana faharoa ny Apokalipsy toko 4:20 ihany ny 12:12 dia miresaka ny amin'ny faharetana tokony ananan'ny olona masina izy ary misongadina am'izany efa voaresantsika ny amin'ny mino an Jesosy de resahana indray ny amin'ny hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra fa hoy mantsy Jesosy rehefa niresaka tamin'ilay tovolahy mpanan-karena nanontany azy hoe inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay inona no ataoko mba ho avotra mba ho any am-paradisa de zao no tenenin'i Jesosy fa hoy Jesosy taminy ao amin'ny Matthieu toko 7:17 nahoana no anontanianao ny am'izay tsara iray ny tsara fa raha te hiditra any amin'ny fiainana any am-paradisa ianao te ho avotra ianao tsotra tandremo ny didy ao amin'ny Torah no ahitana ny didin'Andriamanitra ao amin'ilay boky 5 no soratany Mosesy ary ny didy 10 manokanao zay nisoratany ratsan-tanan'Andriamanitra voasoratra amin'ny Exodosy toko 20 miverina ao amin'ny Deutéronomie toko 5 izany didin'Andriamanitra izany nde ho aravonareo anakiroreo fa zay nge ny tena votoatin'ny famonjeny mino de mitandrina ny didin'Andriamanitra aseho ao amin'ny fiainana andavanandro tsika
izany isan'andro vaky de aoka ho aseho atsika fa olona ho avotana izaho ianao isika rehetra reto izay lay didy lehibe nambaran'i Kristy fa iantonany didy izay lazaina fa didy vaovao nomen'i Kristy ary ny faharoa izay tahaka azy voasoratra zany teny zany eo amin'ny Matthieu 7:7 de izao tiavo ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao dika teny iombonana eto Madagasikara fehiny tamin'ny faraparan'ny taona 1970 de nisy misionera anankiray nandeha niasa tany afovoany Afrika fiteny mahazatra moa hoe lasa vazaha misolo vazaha lasa misionera de nisoloana misionera rehefa tonga le misionera mpandimby toerana satria maty le teo aloha dia niezaka nanambara sy nitory ny filazantsara tamin'ireo olona reo de hoy le ray aman-dreny lehibe anankiray teo an-tanàna hoe izany olona resahanao zany ange ka olona teto aminay teto niara-niaina taminay teto hitanay ary na mifasany aza de eto aminay gaga lay misionera vaovao fa ahoana de nanontaniany aiza mifasany de nientin'ilay ray aman-dreny io maty izy fa tsy any an-danitra zany rehefa nijerena le fasana mipetraka teo amin'ny tanam-bokovoko ny anaran'ilay misionera David Livingstone ry havana ny ilaina de izao mila miaina ny finoana sy mitandrina ny didin'Andriamanitra izaho sy ianao tsy ho ela dia ho tonga ny fanavotana antsika raha mety ho jiro sy ho sira ho amin'izao fiainana izao isika tsirairay avy de hoy ny teny teream-piandohana am'tianantsika ny teny ampahatanterahana faingana no anefan'i Jehovah tompo ny teniny ambonin'ny tany rehetra eny tsy hoely zany satria mijery itsika ireo antoko-ponoana hafa ireo ka raha miaina isika dia anatona atsika ny efa tonga amin'ny fahazavana ary ny olona rehetra anatona ny fahazavanao fijery anankiray zany zay tokony ho ataotsika hiainatsika de ho tonga Jesosy tonga ny farany ho avotritsika amen. Inoko sy antenaiko ry ava malala fa nahazo hery lehibe tokoa isika tamin'izany tenin'Andriamanitra izany koa isaoran'Andriamanitra isaorana ihany koa ny pastora izay nanaiko fitaovana nampiasainy nampita izany ary indrindra isika tany an-tokantrano tany izay nanaraka an'ity fampom-pivavahana fiarahantsika nanamasina ny sabata ity andeha hamarana izao fotoana izao ary isika ka dia horedontsika indray ny hira tantanonao ny dianay firana fa 420 sy 900. Yeah.
ry Andriamanitra rainay masina ao misaotranao izahay no ny fotoana nomenao tamin'ity maraina atoandro ity. Ny fanirianay tompo dia izahay rehetra mandre mahita manatrika izao fotoana zao mba ho anisan'ireo olona ho avotana hiala eto amin'ity tany ity. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohana ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay.